Salama daholo. Viviane mpikambanao amin'ny mpanazava eto Madagasikara sady mpiofana mpampianatra ao amin'ny ENS Andrianjato Fianaratsoa no miresaka amintsika eto. Androantsika dia resaka momba ny fanabeazana ara-pananahana. Tsy fahentsika matetika izany satria raisin'ny fiarahamonina ho zavatra fady sady mamenatra. Tsika tanora entsika matetika eny anivon'ny fiarahamonina any an-trano ny ray aman-dreny miteny foana hoe tandremo manandrakandrana, aza manandrakandrana iny tsy fantatsika, samy manana ny andrasany azy ny tanora tsirairay avy fa tsy fantatra hoe manandrakandrana inona ilay tiany ray aman-dreny hatongavana. Ny loha hevitra antsika androany dia hoe firy taona ny tanora iray no afaka miroso amin'ny firaisana ara-nofo. Fambanina moa ny resahantsika izany. Resahantsika izany satria vao manomboka adolescent na vao manomboka tanoranora mihalebebe ny olombelona anankiray dia ankoatran'ilay hoe maniry volo amin'ny faritra elakelany na maniry nono, lehilahy mivaky feo dia misy filana hafahafa koa any anaty any. Ara-boajanahary izany. Raha tonga dia tsorina dia misy filana ara-pananahana. Dia eo amin'izay metraka fanontaniana ny tanora tsirairay hoe firy taona ary no afaka miroso amin'izany firaisana ara-nofo izany. Ny olana nefa tsy resahana ilay izy ao an-tokantrano, tsy resahana ny anivon'ny fiarahamonina. Dia lasa amin'izay ilay adamaseva kely ny fanontany hevitra tany anaty tambazotra tserasera any amin'ny mpinamana any. Ay moa efa samy manana filana na ny andaniny na ny ankilany. Voadika teo amin'izay ilay didina petraka an'ilay ray aman-dreny tany am-boalohany hoe aza ty manandrakandrana. Mety ho izay angamba no nandrarana. Dia nanandrakandrana. Tsy vita izay nefa dia tsy nijanona teo fa tao aoriana dia nitondra voka ilay eva kely. Ny fianarana nefa mbola tsy vita, mbola kely, mbola tsy manana asa. Hany ka teraka ny olana rehefa eo ahoana ny resahana ny ray aman-dreny an'ity zavatra mitrango ity. Rehefa niresaka tamin'ny ray aman-dreny dia ry zareo no nahazo tsiny satria nanaonao foana nefa tsy nisy nanatoro hoe ohatr'izao no tokony atao na hoe izao no tokony atao. Ny olana amin'izay rehefa eo tsy maintsy najanona amin'ny fianarana dia lasa niditra amin'ny tokantrano. Rehefa niditra amin'ny tokantrano dia tsy manana asa. Teraka indray balita kely, tsy mijanona teo ny olana fa teraka koa ny tsy fanjarian-tsakafo. Tsisy hohanina, ny asa tsy misy. Teraka arak'izany ny tsy fandriam-pahalemana satria lasa mangalatra rehefa tsisy hohanina satria olombelo tsy akoho. Hovaliantsika androany io fanontaniana io. Misy toro-hevitra maromaro tokony ho raisina, izany hoe misy andraikitra maromaro ho raisin'ny tanora raha toa hiditra amin'ny firaisana ara-nofo na lahy na ny vavy. Izany hoe mialohan'ny hidirana amin'izany dia misy andraikitra tsy maintsy raisina ary eo aorianan'izany dia misy andraikitra raisina. Andraikitra raisina voaloha mila fifanarahana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany raha hiditra amin'ny firaisana ara-nofo. Mila fantany ray aman-dreny hoe manana olo-tiana ny tanora anankiray. Mila mandray andraikitra hoe manao fitaovana fiarovana mba hisorohana amin'ny voka-tsimiriana na ny aretina ateraka izany. Ao aorianan'izay dia vonona ny andray andraikitra na inona vokatra ateraka izany. Raha ohatra ka nahazo voka dia miresaka amin'ny ray aman-dreny ary manatona tobim-pahasalamana mijery ny fahasalamana rehetrarehetra. Ny zavatra tokony ho raisin'ny tanora izany. Hovalin'ny fanontaniana hoe firy taona ny tanora iray no afaka miditra amin'ny firaisana ara-nofo dia tsy misy hoe firy taona na firy taona fa rehefa vonona ny andray ny andraikitra takiana na mialoha na ao aorian'ny fanatanterahana izany.
satria maro ny vokatra ateraka izany raha ohatra ka tsy mandray ireo andraikitra ireo. Sady tokony ho fantatry ny tanora rehetrarehetra fa ny fitiavana no miteraka firaisana ara-nofo fa tsy ny firaisana ara-nofo no miteraka fitiavana. Afatra ho antsika ray aman-dreny mpanabe raha tehana be maha-olona feno sika dia aza atao fady ny miresaka ny fanabeazana ara-pananahana mba tsy hisiany voka-dratsy sy hanitsakitsahana ny zo maha-olona. Mirary soa daholo.